Eo amintsika rehetra ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy Tompo tonga amin'izao fotoana lehibe izao. Ary hoy Mosesy, hividy kely aho ka hizaha io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy hahalevonan'ny olomeny. Hiahikitra antsika amin'ny Exodosy 3:7 izany teny izany. Izany teny izany no teny faneva n'ity vaninandro lehibe ho an'ny fiangonana ity, izay novidin'ny mpitandrina rahateo. Vaninandro ahatserovana ny tantaran'ny fiangonana ary hitondrana am-bavaka ny pasteur Rakotosineny, mpitandrina hatramin'ny taona 450. Hoy ilay teny mpanoratra malaza iray izay manao hoe, izay tsy mahafantatra ny tantara dia homelohy ny tantara. Ka izany no mahatonga antsika hanao izao vaninandro galazy, izao vaninandro lehibe izao. Raha mamaky ny bebiko manontolo isika dia mahatsapa fa teny nalaina tao amin'ny Exodosy 3:7 ka hatramin'ny 410 izany teny izany. Ina teo moa izany Exodosy 3:7 ka hatramin'ny 410. Ary eo amin'ny 410 dia misy teny hoe, izaho ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Izaho ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Io no antianan'i Jehova n'Andriamanitra amin'ny teny malagasy. Ahoana moa nahaviany izany teny hoe Jehova izany? Ahoana no nahatonga an'ilay teny Yahvé amin'ireo avatsika katolika? Satria teny iray ihany ireo, ireny tsotra mitovy ireo, fa nasiana zanatsotra anelanelany. Dia rehefa adika amin'ny teny malagasy ny Jehova na ny Yahvé dia hoe izaho ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Io nambaran'Andriamanitra ny tenany raha nanontany azy Mosesy. Mosesy ilay mpiandry ondry nandofitra ela ny tany Egypta noho ny vonona nataony. Ny tantara izany dia milaza amintsika fa mpiandry ondry tao Midianina i Mosesy ary tamin'izany nahitan'ilay fahagagana. Ny fahagagana moa dia izay zava-tsy miseho any an'efitra ary famarazy na any an-tsaha fa tena manaitra tokoa. Ary nanomboka izany fahitana an'izany fahagagana izany no nisy ny resaka ny fanaovan'i Jehova tamin'ny Mosesy. Izay nahatonga azy hivily ka hizaha izany fahagagana lehibe izany mba hahafantarany izay tsy hahalevonan'ilay olomeny azy olomeny. Fa iza moa Mosesy? Mosesy dia mpiandry ondry, mahafantatra ny tontolon'ny sa sy ny any an'efitra, mahafantatra ny lalak'izorana, ny toetrandro, ny loza mitatao, ny bibidia mety hamono. Fa nahagaga azy nahitan'ilay olomeny rehetra kanefa tsy levon'ny afo, araka hitantsika amin'ny 2:7. Teo izy nanomboka niaino ny feon'Andriamanitra. Ny Andriamanitra no niantso azy. Izany Andriamanitra izany tamin'ny niantso azy dia mahafantatra tsara ny fahoren'ny olony mivahiny any Egypta. Ny fanandevozana no endriky ny sivilizasiona Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Milaza azy manana ny maha-izy azy ny Egyptianina fa tena nanandevy tokoa izy izay vahiny nandalo. Ary mbola misy ahatsirovana izany fanandevozana izany ankehitriny hita ao amin'ny piramidy na ny Sphinx izay sary hitantsika izany. Andriamanitra no nahareny fitarainan'ny olona ka nandrafitra viana lehibe hanafahana ny olony any Egypta izay tao ambany izany fanandevozana izany. Andriamanitra nahafantatra an'i Mosesy mpiandry ondry ilay nandritra fanamoana Egyptianina iray. Mpiandry ondry mahafantatra ny toetra sy ny fomba ny mpanjaka Egyptianina, Mosesy. Ary Andriamanitra no niantso Mosesy izay hanafaka sy hitarika ny Israelita taranaka Abrahama. Izay momba n'Andriamanitra izany.
Izany hoe nisy ny fiona tamin'ny Mosesy sy Andriamanitra. Zay no nahatonga ny Mosesy anontany hoe inona no lazaiko, inona no anaranao, nahoana no inona no entiko any amin'ny Farao, inona no ambarako aminy. Ny Mosesy no nanontany hoe iza no anaranao. Ny valiny dia hitantsika amin'ny 2:11. Izaho no ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Izaho no ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Sarotra amintsika ny mahazo izany teny izany, indrindra ankehitriny. Ny hatrizay dia tsy manam-piandohana, ary ny mandrakizay tsy manam-piafarana. Izany no Jehovah. Jehovah no eo amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra, satria izy no namorona ny tontolo sy ny fotoana. Eo ambony izany fotoana rehetra izany izy, noforoany ny fotoana tamin'ny voalohany hanehoany voninahiny, fa koa hanehoany ny fitiavany. Izaho ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Fa izao, inona no afatra ho antsika amin'izao vaninandro lehibe izao? Raha jery ny tenin'ny Tompo io, ilay teny amin'ny Exodosy hoe rehefa nahita ilay zava-mahagaga Mosesy dia nanantona tay hiteny amin'ny Jehovah ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Inona no afatra ho antsika avy amin'ny teny io? Izany ny fanontaniana mipetraka ankehitriny. Mitovy amin'ny tontolon'ny Egyptiana fahizany ny tombontsika ankehitriny. Tontolon'ny fanandevozana avy amin'ny fahotana, mitondra ny fahafatesana ara-panahy. Aitsia ve no manavaka ny fahotana sy ny ota? Ny fahotana dia ery ara-panahy manandevo ary mitondra any amin'ny fahafatesana, ilay fahaverezana mandrakizay. Ny ota kosa dia ataon'ny tanana na tenen'ny vava, asa ratsy manimba ny hafa, toy ny mangalatra, mandainga, mamono olona, mijanga, manaosika. Noho izany mifandray ny fahotana izay manandevo sy ny ota izay manimba. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe ny ota izay ataon'ny tanana sy tenen'ny vava dia vokatry ny fanandevozan'ny fahotana. Izany ny toerana misy antsika, ary izany no itovisantsika tamin'ny toerana tany Egypta tamin'ny fotoan'andro. Noho izany dia mila fanafana ny olona, mila mahafantatra koa ilay mpanafaka ny olona, ilay mampita ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Toa ny Mosesy izany raha nanafaka ny olona satria andevozon'ny fahotana ny olona ankehitriny, voageja ny faharatsiana samihafa, toa misantatra sahady ny elo na ny afobe ho ny avantsika katolika. Mitovy ihany ireo, ka ny elo eto tsy ilay elo miaro amin'ny orona sy ny mason akory, fa elo izay manambara any amin'ny fiainantsika izoran'ireo ao ambanin'ny fanandevozan'ny fahotana. Indrisy raha mijery any Madagasikara isika ankehitriny, fa koa Côte d'Ivoire, dia mahita fa mitombo ny mpaminany sandoka. Misy maka ny toeran'ny Kristy mihitsy aza amin'ireny mpaminany sandoka ireny. Misy ny mpaminany sandoka mampanantena hareny voninahitra fahefana koa. Araka ny voalaza dia ao Nigeria koa no misy ilay mpaminany sandoka manan-karena indrindra eran-tany. Manao fampianarana diso, mitarika ny olona any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Zava-doza, ireo andevozin'ny ota mety hiaino ireny dia ho very mandrakizay satria lavitra n'Andriamanitra. Ny tontolo ankehitriny dia tsy hay hiainana intsony fa mampitaraina sy mampatahotra. Mitaraina toy ny zanak'Israely tahin'hevitra ny olona ankehitriny. Be ny risoriso, ny osika, ny fandikan-dalàna, ny fandobana,
vokatry ny fahotany zany. Ny mpaminany sandoka no manararaotra zany ka manambaka ny olon-tsotra. Misy mpanao politika azy manao kabary tsara lahatra fa hoy ity mpanoratra any Eropa iray manao hoe amin'ny kabary politika hono ny fiarabana ihany no marina, be resaka izany. So fa misy ireo vao antsony Jehova toa mosesy ka midera ny avy isika. Mahatsiaro ny fahatelopolo taona nampitandrina voantso any pasteur Rakotsiniaina isika, mahita izay vitany ary mivavaka hahatanterahana izay asa miseho nanomen'Andriamanitra azy. Nahita ilay fahitana lehibe toa mosesy izy, nihanino an'Andriamanitra izy ary nanaiky ny antso. Inona no anjaran'ny mpino eto amin'ny FKM ankehitriny? Ny FKM dia fiangonan'ny kristianina malagasy eto Abidjan. 7 taona mahery no niaina ny FKM hatramin'ny volana marsa 2020. Fa tsahivona manokana ny taona 2020 raha nandalo pasteur Valmana Lilia, filoha mpanampy tao amin'ny FKM, ary iraky ny filoha tamin'izany pasteur Edmond Rafimahefa. Tonga teto Abidjan pasteur Valmana mba hahazoana mamaritra amin'ny fomba mazava ny satan'ny FKM, ny fiangonana kristiana malagasy de Abidjan, miray amin'ny fiangonana Jesosy Kristy any Madagasikara, ary ao anatin'ny rafitra ny fiangonana Béatitude au Plateau no misy azy, zany hoe ny fitandremana misy azy dia ao anatin'ny MC fa mifandray ara-piraharaina amin'ny fiangonana Jesosy Kristy Madagasikara izy. Inona ary no anjaran'ny mpino eto amin'ity fiangonana ity miaraka amin'ny pasteur Rakotsiniaina ankehitriny? Inona no anjarany amin'izao fotoana vaninandro ahatsiarovana ty vanim-potoana lehibe ity? Dia 3 no tonga ato an-tsaiko. Voalohany, mitoro ny teny ary manaja ilay hevitra hoe sola scriptura. Efa fitentsika matetika zany miaina io ny teny, manaja zany hoe sola scriptura zany hoe izay voasoratra ihany, tenin'ny ekena hatramin'ny taona 512 zany. Zany hoe eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana mitoro teny ataon'ny mpitandrina sy ireo izay voatendry hanao izany. Ny fiarahamandinika ny teny ny tena lehibe amin'izany. Fanao koa ny fiaraha-misintona any amin'ny toerana hafa mba hiaraha-mandinika ny soratra masina, hananjanany hoe izay misoratra ihany, toy izay natao tany Dabo, Agboville na Jacquesville. Voalohany zany dia miaino ny tenin'Andriamanitra toa nataony Mosesy tamin'izany fotoana izany. Faharoa, miresaka amin'Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra dia manana fiainam-bava, tsy hoe manao vavaka betsaka lavareny, fa miaina amin'ny vavaka, miresaka mangina amin'ny havre miaraka amin'ny mpino hafa. Ao amin'ny liturjia ohatra, afaka miteny hoe rainay ô zany an-danitra, zany hoe firaisana amin'ny samy mpino miresaka amin'Andriamanitra mivady. Ny liturjia moa dia fiaraha-miresaka amin'ny alanira sy ny vavaka ao amin'ny firaisan'ny mpino. Io no tena miseho ilay teny hoe mino ny firaisan'ny olona masina ao, izay hitantsika amin'ny fanekemponana apôstôlika. Voalohany zany miaino ny tenin'Andriamanitra, faharoa miresaka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny manana fiainam-bavaka, ary ny fahatelo mitory ny teny. Any mitory ny teny zany mitory amin'ny teny aloha voalohany indrindra, mampita ny hafatra avy amin'Andriamanitra, fa koa mitory amin'ny asa izay atao, ary mitory amin'ny fihetsika isan'andro amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fihetsika isan'andro, mitory amin'ny malagasy
eto Côte d'Ivoire sy amin'ny teratany koa. Ho io mantsy ny apôstôly Paoly ipisy tsy velona ny mpino. Ireo tsy mpino zay hitatsika etsy roa, indrindra ireo any amin'ny fivavahana hafa dia mahafantatra aingana ny kristianina zay mitory sy mitondra ny teny amin'ny fiainany. Zay no dika hoe episy tsy velona isika. Ireo zany atao an-tsaina hoe mihaino ny teny, miresaka amin'Andriamanitra fa manana fiainam-bavaka ary mitory amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fiainana andavanandro. Raha ohatra antsika ka ataontsika ireo telo ireo dia tena manampy ny mpitandrina ilay irak' Jehova isika. Anjarantsika manankireo. Raha izany dia tena mandray anjara amin'ny fanafahana ny andevon'ny ota eto isika, satria maro izy ireo. Mbola be ireo andevozon'ny fahotana, na eto an-toerana na any ivelany. Mirongatra ny faharatsiana ka zay mahamenatra fahiny dia mahafaly ankehitriny. Fa o Jehova, izaho lay atr'izay ka ho mandrakizay. Izaho no miantso anao, izaho no homba anao, izaho no handray anao ao amin'ilay jefitra ilay maovaovao. Ilay fahitana lehibe asoan'Andriamanitra antsika ankehitriny araka ny Exodus 7:7. Izany fahitana lehibe izany ny hitondra antsika heno azy sy hankatoa ka ho afaka amin'ny fahotana ny olona manodidina antsika. Dia mahatsiaro ilay tenin'i Jesosy tsika eo amin'ny Jaona hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia tena ho afaka tokoa ianareo. Genesis 3:7. Nividy kely aho ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy halevonany. Hiaraka hijery ilay romeny tsy levon'ny afo isika. Miaino ny ten'Andriamanitra itsika hitovy izany teny izany mba hanafaka ireo izay andevoziny io ka mba ho tonga olom-baovao miaraka amin'ny mpitandrina rakotsy ny aina. Amen.